ny texte na volafolan-dalàna izay nitapahana tao amin'ny filakevitry ny ministra iny izay ho alefa any amin'ny parlement zany hoe ny congrès ny tetezamita sy ny CST zany amin'ny herinandro avy zao ny voky zareo fa mazava ao anatiny ny volavolan-dalàna iny hoe olona ohatrany ahoana ny voakasiky ny famontsoran-kevitra ary olona ohatrany ahoana ny tsy voakasiky zany ny famontsoran-kevitra zany. Marina tena marina amnistie sélective ilay izy hoe amnistie lanitra. Mazava ny ao anatiny ny volavolan-dalàna iny ary afaka jerevan'ny mpanao gazety rehetrarehetra sy ny olom-pirenena rehetrarehetra hoe inona mifehan zany volavolan-dalàna zany. Mazava tsara ao anatin'iny tsy tondra commentaire fa anao nareo no mijery dia nareo no mahafantatra sy mamaky an'ilay hoe zao marina voavaotry ty volavolan-dalàna ty. Mety tratra dia hoe hatramin'ny 31 mars lazan'ny mariage français. Tsy ny daty no mamaky atsika fa ny fahavitanana azy ka amin'ny le 3 no anomboka ny fivoriana tsy ara-potoana ataon'ny parlement vitsy io fivoriana io dia miroso amin'izay zany tsika amin'ny fikarakarana ny fifidianana rehetra satria fantatrareo fa zavatra lanonana anatrehantsika androany no fametrahana ny filohan'ny seni vaovao ny senita dia dingana ray lehibe mihitsy ahafahana miroso mikarakara sy makany amin'ny fifidianana. Vitsy zay dia efa mandeha io ny famontsoran-keloka ihany koa izay voafetra ny tondrozotro hoe alohan'ny anaovana fifidianana dia tsy maintsy atao ny famontsoran-keloka zany hoe andro zany dia efa feno ny fepetra rehetrarehetra zao ahafahantsika miroso amin'izay makany amin'ny fifidianana.